Zay ny amin'ny vaovao iny fa nesorona tamin'ny toerany kosa ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitatanam-bola sy ny teti-bola teo ihany koa ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra izay nitanterahana omaly no nananafoanana ny litim-panjakana nanendrena azy ireo. Nesorona eo amin'ny toerana maha-sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitatanam-bola sy ny teti-bolam-panjakana Andriamatoa Alexandre Randrenasolo ary Andriamatoa Faliery Rajobelona no voatendry isana izany andraikitra izany. Nesorona maha-tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana ihany koa Andriamatoa Pierre Jean Feno izay odibiasy ny Andriamanga Herivelo. Nosoloana ihany koa ny tale jeneraly ny audit interne raha ny fanapahan-kevitra izay noraisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra no tanterahana omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Raha tsy aivina, iray volana latsaka kely teo izay no nametra-pialana tsi ho ministry ny fitatanam-bola sy ny teti-bola Andriamatoa Gervais Rakotoarimanana ary Ramatoa Vololomanitra Razafindralambo izay efa sekretera jeneraly ny ministera teo aloha no voatendry hitantana izany ministera izany. Tsy ny teo anivy ny ministeran'ny fitatanam-bola sy ny teti-bola ihany no nahitana fanovana fa nisy ihany koa ny fanoloana mpiasam-panjakana ambony maro eo anivy ny ministeran'ny tontolo iainana, ny Ivoire sy ny ala.